Miompioan Jehovah tany rehetra, manompoan Jehovah amin'ny fifaliana, makaneseo anatrehany amin'ny fiompiana. Aokao fantatra rehefa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrany. Midira eo amin'ny vadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza azy fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Miaraka nondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra irana izay an-danitra misaotra anao satria mbola menao an'ity sabata maraina ity zahay ahafahanay mivory eto amin'ny tranonao. Mangataka ny fanamasinao zahay mba hirotsaka aminay tsirairay avy amin'ity sabata maraina ity. Izany mivavaka izany dia tononiko sy angatahako amin'ny anaranao saotra iray. Amen. Mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tonga amin'ity sabata maraina ity. Tiako ny ampahafantatra anareo tsirairay avy ny mitarika ety aloha izay notahina hitondra mivavaka fanelanelana, io rima hivavaka ao amin'ny famaranana ny fampovivavahana, iary kosa hitondra ny toriteny amin'ity sabata ity. I fifaliana izay hitondra ny vakiteny soratra masina, vatosoa hitarika amin'ny fotoana ary mialy kosa hitondra ny fampovivavahana ho an'ny fanatitra. Ny nanolotra anay teo indray dia Ivalisoa. Anomboantsika amin'ny fotoana dia araka anao laharan-kira fa 7:20 isika. Okasanta chaluavu leibeni erini leibeni asani marina ni didini manabaranya tsarani Saurehetra arizao mankatony tenini kamirindra sueri mba hiterany pari eny andanitra marosi mamiratra ni eti antanikyo sesena sady kanto ori olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raorikyo mba ho volamena tsara Andriamanitra aokany voavotra iray feo mandrakiza ankalazana ho hatrany
raha mbola eo am-pitsanganantsika dia araka maki ny vakiteny soratra masina ao amin'ny Luka 18:27 Luka 18:27 amin'ny anaran'i Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia an'Andriamanitra. Amen. Izao isika dia hiaraka handohalika hivavaka. Andriamanitra dia raha saotra laza no atolotra ny anao no fitantananao anay ka tratran'izao sabata masonao izao. Izay Tompo dia mangataka famelan-keloka avy aminao raha nisy tsy nety nataonay mamelany alikay mamindrafo aminay. Mangataka aminao ihany koa izay ny fotoana izay ho ataonay eto engany izany mba ho araka ny sitraponao ary ho an'ireo ankizy rehetrarehetra maneran'izao tontolo izao ianao ny ary manokana azy ireny. Amen. So tsika dia tonga fampompivavana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony ka omena minitra sekondra vitsivitsy isika anomanina izany. Zava-dehibe raka izy ny fahatokintsika an'Andriamanitra ka anisan'izany fanehoantsika fahatokintsika an'Andriamanitra izany ny fanolorana amin'ny fanatitra sy ny ampafolony. Ka andeharintsika makiny ao amin'ny Malaki 3:7-10 Malaki 3:7-10. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho amin'ny trano firaketako mba hisinkanina ao amin'ny tranoko ary izao toetra amin'izany aho ho Jehovah tompony maro raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka miteraka fitahiana manambiampy ho anareo. Amin'ity marina ity raka izy dia faniriako tokoa ny mba hanaovantsika izany fanandramana izany, ny mba handorantsika an'Andriamanitra ny fanatitra sy ny ampafolony ho azy na amin'ny gote antsika izany ho alantsika mba mitolotritsika an'Andriamanitra ka hitondra fitahiana ho antsika izany. Iaraka hivavaka tsika ary. Andriamanitra mbola faly mideranao indray izay efa omenao izao fotoana izao ahafahanay manolotra anao ny fanatitra sy ny ampafolony indray. Engany izany iray io mba ho raisinao ary hitondra be amin'ny asanao ary engany izay iray io mba hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolonay amin'ny fonay iray manontolo ka engany mba hitondra fitahiana ho anay izany. Amen.
Anasorantsika ny fanatra sy ny ampafoniny a dia ataontsika ny raha 700. Amen. Anomanantsika fomam-panahintsika ihaino toriteny androany dia hiaraka hihaino ny hira izay ataon'ny ankizy avy ao amin'ny fiangonana mahazo isika. Ni teni no de bukite na manambaga le famunze na leibe azwantuka la zeku simisia femi kyu turiku amini feuku atokureni zotu turizau zeso le fiti avana la zeku simisia femi Mbola faly mamerina ny araba amintsika tsirairay avy indray amin'ity sabata maraina ity. Mino fa salama daholo tsika rehetra amin'ity sabata maraina ity ka azo fafinaretana. Ny lohateny toriteny hoentika antsika androany dia mitondra lohateny hoe rehefa azo tanterahana ny tsy azo tanterahana. Nefa alohan'izay dia andehantsika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra ary nanjanany-danitra misaotra satria mbola afaka ny haino teninao eto indray zahay ankehitriny. Mangataka aminao zahay mba ampifantoka anay tsirairay avy sy hatakarinay izay teny tianao ambara. Saotra iray eo. Amen. Lohatenintsika dia mitondra hoe rehefa azo tanterahina ny tsy azo tanterahana. Ny rehetra dia manana ny talentany. Ka rehefa ampiasaina amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany talenta izany dia azo fafinaretana sy tombotsoa daholo ny olona rehetra.
ny loha hevitra andeha ho sarihako ny saintsika voalohany dia mitondra hoe tena miavaka manokana ianao. Ny olona tsirairay tsy miavaka manokana ary manana ny tanjona nokendren'Andriamanitra ho azy. Ao anatin'izany tanjona izany ny antso mba hanatsarana ny fiainan'ny hafa izay mikoriana avy amin'ny fahatsapahana fankasitrahana noho ny zavatra ndraisiny. Ny fanahy masina dia afaka hanampy ny olona tsirairay ahita ny tanjaky ny tena manokana na ihany koa ny lafiny mahomby ao aminy sy ny zavatra mety ho vita manokana izay omen'ilay Andriamanitra fitiavana azy ireo tsirairay avy. Miavaka manokana tokoa ny olona satria manana izany talenta izany. Misy ireo olona manana talenta ohatra mihira. Raha mihira ianao aoka ho fideranan'Andriamanitra izany hira izay ataonao izany ka ahazo tombotsoa avy amin'izany ianao. Ny loha hevitra manaraka indray dia fahafahamanao iray ianao. Misy fanontaniana apetrako kely aminareo hoe mahatsiaro ny laozana tsy manana fanantenana ve ianao? Matahotra anantany afa-tsy misy havana? Ao amin'ny Samuela 2:7-7 dia misy tantaran'ny Mefiboseta, zanaka lahin'i Jonatana ary zafikeliny Saoly mpanjakan'ny Israely. I Mefiboseta sy ilay mpitazazy, izy mbano hantsisa velona. Rehefa maty Saoly mpanjakan'ny Israely dia voadimy taona monja i Mefiboseta dia nitondra izany kilemany sy kamboty izany. Nentiny zimba nandositra i Mefiboseta ary mipetraka lavitra ny olom-patany rehetra. Tsy nanana namana i Mefiboseta. Nifaritan'ny olona tamin'ny kilemany izy. Reny Davida mpanjaka fa i Mefiboseta irery no ansisa velona amin'ny havan'ny Saoly mpanjaka sy Jonatana sakaizany akaiky indrindra. Noho izany dia nangataka ny hitady sy hiaona amin'ny Mefiboseta i Davida mpanjaka mba haneho hatsaram-panay aminy sy hanome hery azy mba ahafahany miatrika izany fakikezany rery izany. Voavaly sahady ny fanontaniana izay napetraka taminao teo. Mampahery ny mahafantatra fa tsy irery mihitsy ianao. Ary Andriamanitra dia mametraka olona foana eo amin'ny fiainanao izay manaiky ny maha ianao. Tsy maninona na manao ahoana ny fahasamihafa misy eo aminareo satria isika rehetra dia efa noraisin'Andriamanitra fa olona iray ihany ka ho iraisaina. Andriamanitra no namorona anao, hanana saina sy vatana mamiratra ianao ka manokana tokoa ianao. Hiditra eo amin'ny tena votoatin'ny resaka itsika hoe rehefa azo tanterahana ny tsy azo tanterahana. Misy tantara izay tantaraiko anareo ny resaka ny fihaonana mahagaga teo amin'ny Jesosy sy ny olona nandritry ny asa fanompon'ny apôstôly Mathio. Maro ny tonga mba hiaino ary hamaky ilay iray izay tsy ny olona tahaka azy. Nihay fatratra ny vahoaka i Jesosy. Niresaka taminy izy ireo izy, niarany hinana, niarany sotro ary niaraka ny nanompan'Andriamanitra tamin'izany. Indray mandeha Jesosy dia nanao izao fanambarana izao mahakasika indrindra ny tsy fahafamanao zavatra. Raha manam-pinoana an'Andriamanitra ianareo ka tsy misalasala na mihanahana dia afaka miteny amin'ity tendrombohitra ity mba hiongitra ka hianjeran'an-dranomasina dia ho tanteraka tokoa izany. Amin'i Jesosy dia ny tendrombohitra hianjerany an-dranomasina no sakafo hariva ho an'ny olona 5,000 io. Nivavaka ho an'ireo sibika misy ny sakafo Jesosy ary ny reny izay an-danitra kosa dia nanao izay ahazona antoka fa raha mbola manohy mizara ny sakafo amin'ny olona izy Jesosy dia ho ampy ho an'ny rehetra izany.
ka teo dia lasa tonga nataony tsy azo natao. Misy tantara manaraka indray izay niaonan'i Jesosy tamin'ilay boka. Mampalahelo tokoa izany hoe boka izany satria olona iray tsy afaka ny iaona amin'ny olona, tsy afaka hikasika amin'ny olona. Nampalahelo tokoa ity boka ity. Ny olona dia mandositra azy, mitsoaka anazy. Dia teo izy Jesosy mifanena, nefa nifanohitra tamin'izay kosa nataon'i Jesosy. Nandeha nikasika azy, nandeha nanantona azy, fa tsy nitsoaka tahaka n'ireo olon-kafa. Ny azakazaka nanantona an'i Jesosy izy izay mbola miondrika ka faly taminy. Ny hafalian'ilay lahy sitrana dia nahatonga azy ireo nifamihana teo amin'ny vovoka teo amoron-dalana, samy diboky ny hafaliana ny rotonta. Voavaly koa izany satria sitrana ilay lehilahy tsy narary tsony izy sy ny ala ireo aretina tamin'ny vatany. Teo dia izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra, hoy Jesosy indray mandeha. Mahita fahafahamanao ao amin'ny olona izy, mahita ny ao am-pon'ny olombelona i Jesosy, tahaka ny nahitany vatan'izy ireo. Koa noho izany dia nanasitrana azy ireo teo amin'ny ampahan'ny soratra masina, indrindra dia tena mahaizy azy ao anaty, ka nitondra fitsaharan'Andriamanitra sy ny fiandaniny teo amin'ny fiainan'izy ireo. Rehefa mitalao sy miantsovonjy amin'ny tompo ianao dia tsy andalovany fotsiny, hampitodika ny tavany aminao izy, hanasitrana ny fanaonao izy, hamonjy anao amin'ny alalany fahasoavana izy. Ka aoka isika tsy hanavakavaka na nilikilika ireo olona, fa aoka na ambony ary ny toerana misy anao, aoka ho hitovy aminao daholo ny olona rehetra, ka ho azo tanterana tsy azo tanterana satria izay zavatra tsy hain'ny olona tsy hain'Andriamanitra. Amen. Fean'izay toriteny narahantsika teo izay sy hamaranantsika amin'ny fotoana dia araka ataontsika ny hira eo an-tongotra ao Jesosy. Eo an-tongotra ao Jesosy, miantorahako mpanomponao. Feno misy vonjy-hoay, tena azo antoka. O fifaliana nomenao, tsy ho tapitra mandrakizay. Fiadanana no tsapakora, eo anilanao Jesosy. Fanahoana no saiko mimihira toy izao, satria nomenao any lamba mpamarinanao. Nisambatra itoeranao Jesosy malalako, raisoraisore nisaotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Jesosy atolotro ho anao zao tena koizao, na tsy mendrika zare atokany ho anao. Favononao anarady na umurana usarucha, iyanao no yanteherakuka simba manantautra.
itoeranao Jeso malalako raisoraisoe ny saotra tolotro fa tena vokatriny fo fa nahoana no saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba pamarinanao ny sambatrao itoeranao Jeso malalako raisoraisoe ny saotra tolotro fa tena vokatriny fo Sesio satana zay someninao teninao da io zay mba enty tsara sy ankatoanao satradra amen.